na homby zato isanjato ny tetika maloto ny fotoanam-panjakana manakana ny firotsako fidiny Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho be ny tanàny Antananarivo. Efa naratsika teto ny fanapahan-kevitra maro samihafa toy ny fanapahan-kevitra avy tao amin'ny sampandrara amsahana netra, fanapahan-kevitra avy tao amin'ny ministry ny toe-karena nanamafy ny fanapahan-kevitra izay noraisiny sampandrara amsahana netra ny tsy nanomezana ny tantaratasy état 211 bis any Andriamatoa Marc Ravalomanana. Efa naratsika teto ihany koa ny fanapahan-kevitra izay noraisiny OVAIC nandany firotsako fidiny Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho candidat be ny tanàny Antananarivo. Androany nanapa-kevitra ny seny Foibe fa nanamafy ny fanapahan-kevitra izay noraisiny OVAIC ny makasika ny fandavana ny firotsako fidiny Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana noho ny tsy fahafenoany antotantaratasy izay ilaina amin'izany. Nanamafy ny filohan'ny seny fa efa namaly azy ireo ny sampandrara misahana netra manoloana ny taratasy izay nalefan'ny seny Foibe tany amin'ity sampandrara misahana netra ity. Araka ny fifampiresahana izay nataon'izy ireo dia zao. Nanamarika ny sampandrara misahana netra fa tsy misy ambadika politika ny antony tsy nanomezana ny taratasy 211 bis any Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Manana zo feno tanteraka i filoha teo aloha azo an'izany antotantaratasy ny fandoavan-ketra zany. Fa noho ny fisiany etra mbola tsy voalohan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no antony tsy hanomezan'izy ireo ny antotantaratasy 211 bis. Araka izany nanamafy ny filohan'ny seny fa manda ny firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho be ny tanàny Antananarivo noho ny tsy fahafenoany antotantaratasy amin'izany. Zareo namaly anay zany zareo hoe zahay dia tsy manda ny fanomezana ny certificat de régularité raha voahaza zay zany no amitinako an'le izy raha voahaza ny fepetra lazain'ny lalàna makasika ny fandoavan-ketra. Dia tenenin zareo moa zany hoe atreto aloha zany dia misy an'ireto ny anivony etra zany etra tsy voalohan'ny Andriamatoa Ravalomanana ka dia tokony mandoan'io etra tsy voaloha io zany ny candidat Ravalomanana. Fa dia zay zany no famaranana nataon'zareo anatin'ny taratasy fa izahay dia tsy manda ny anomeny le certificat de régularité raha voahaza n'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny manodidina ny lalàna mifeny etra fa indrindra ny fandoavana an'ireo atrosa tsy voaloha. Dia nanao ny didy fanapahana ihany koa zany izahay teto anivony seny Foibe hoe mbola tsy feno zany ny antotantaratasy ny Andriamatoa Marc Ravalomanana dia manamafy ny fanapahana natao teny anivony OVAIC. Ny resaka tampanao gazety ny vovonana firaisan-kina sy ireo manohana ny firotsako fidiny Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho candidat ny be ny tanàny Antananarivo. Ny solombam-bahoaka sy teny randrena solony haiko no ny solotena azy ireo ny resaka tampanao gazety. Toy izao ny resaka ny fanaovan'ny sy teny tampanao gazety. Ny fahitany toe-java-misy dia zao. Décision politique no antony nandavany seny ny firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho be ny tanàny Antananarivo. Mbola décision politique ihany koa no antony nandraisan'ny DGI Andriamatoa Germain ny fanapahan-kevitra ny tsy hanomezana ny antotantaratasy 211 bis any Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Fanampin'izay hitantaratra ihany koa fa fitaovana politika ny ministeran'ny toe-karena izay nanamafy ny fisiany etra tsy voalohan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny fotoana maromaro izay. Hita miharihary fa raha ny resaka tampanao gazety ny ministry ny toe-karena Ramatoa Rindra Asimbelo Rabarny Rinarson dia hita tokoa fa fitaovana politika. Ny voy ny resaka tsy misy profo no sady tsy misy vavolombelona. Ho an'ny vovonana firaisan-kina sy ireo antoko rehetra manohana ny firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho be ny tanàny Antananarivo dia tsy jery fotsiny ary tsy hitazam-potsiny fa ampiakatra ity raha ity eny anivon'ny fitsarana ary anaraka izay voalazan'ny lalàna ary mitaky ny ampiarana izay voasoratra ao. Ambarana eto fantatsy ny vahoaka ny Antananarivo fa tsy mankasitraka ary manohatra tanteraka aniny décision izay navoaka ny seny iny izahay
avy amin'ny fanoherana izay avy amin'ny firaisakina sy ireo antoko maro samihafa miaraka aminay dia fantatra fa décision politique no niraisin'ny DGI, décision politique koa no niraisin'ny CENI zany ary zay indrindra no mahatonga anay miteny amin'ny vahoaka ny Antananarivo rehetra satria ity Antananarivo ity dia kapitalin'ny Madagasikara, ato daholo isika rehetra. Zay no mahatonga anay hoe miteny izahay fa toerana tanteraky ary zay koa dia mazava hoazy fa niralala moa miteny hoe tsy io ihany no tsy maintsy hitondra eo amin'ny fitsarana koa zahay satria izay no lalana fara tsy maintsy ataonay fa zay koa mandinika ino koa ny tokony ataonay satria tena tsy lety ary fantsakitsahana ny zo ny mpifidy zay te hifidy ny olona tiany fa ny fantsakitsahana ny zo ny kofidina zay vona hanarina fitanan'ny Antananarivo ity fantsakitsahana ny tanànany Antananarivo mbola apetraka hikorotana sy maimbo ary potika tahaka zao zay mahatonty fitondram-panjakana. Nanamafy izay voalaza teo i Maître Anitra Razafimanantsoa fa feno kajikajy politika ny fanakanana ny firotsako fidin'ny Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàn'ny Antananarivo. Profonzany ny fampiasana ny DGI, fampiasana ny ministry ny toe-karena ho lasa fitaovana politika, mamaritra ny olona tokony hirotsako fidina ho ben'ny tanàn'ny Antananarivo. Ao anatin'izany ihany koa ny fampiasana ny rafitra maleotena amin'sahana fifidianana na ny CENI, fampiasana ny OVEC sy ny maro hafa. Tsara amafisina amintsika fotsiny dia izao hoe hatrany am-pendroany efa ela nahafantarantsika, efa ela no nahafantarana fa misy kajy politika izay anakanana tsy hamelana ny président Ravalomanana hilatsaka ka hitanana Antananarivo. Efa lalana efa hita efa fantatra zany fa androany zany ny tanterahana nanomboka taon'ny OVEC dia namafisy ny taon'ny CENI ary ireny fanambarana izay natao ministry ny fitantanam-bola omaly reny dia efa filazana zany fa hoe ny any ministera ny fitantanam-bola no manapa-kevitra zay candidat sy candidat eto Antananarivo renivohitra. Lasa voasarona tao anatin'izay le olona rehetra zay manao ny nangataka certificat de régularité fiscale hoe tena sarotra nakan'io fa le cible tena olona natao cible dia président Ravalomanana. Ka io zavatra io fa resahana foana efa fantatrareo ihany koa fa ambadika politika ary tena resaka politika purement politique fa fanadiova-tena sy argument tsy tombona ny zavatra resahana rehetrarehetra amin'izao. Izahay ny épuisé voie de recours satria izay ny voapetraky ny lalàna mba tsy hipetra anaiky fotsiny anaiky lehibe nanao ohatr' izao fotsiny. Efa avy any amin'ny OVEC dia nandeha nakany amin'ny nanao ny fampakarana tany amin'ny CENI mandataire dia efa vita ny eo amin'ny CENI dia mandeha indray ny tribunal administratif dia hita indray izay toyany eo fa hafa ny décision hafa ny procédure juridique. Araka ny fanarahantsika teo dia ampakatra ny tiraraha ity eny anivon'ny fitsarana ny vovonana firaisankina sy ireo mpanohana ny firotsako fidin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ho candidat ben'ny tanàn'ny Antananarivo. Efa era malala fa efa tsy manana fitsarana maefa sy maleotena isika fa fotoana ny manova zavatra ary ho hitantsika miandalana eo ny fiovany toedraraha ity eny anivon'ny fitsarana. Sady raha teo mbola manana herinandro ny vovonana firaisankina aminona ny antota taratasy rehetra raha araky ny fanambarana izay nataon'ny CENI nanamafy ny fiovany fanaterana antota taratasy firotsako fidina ho ben'ny tanàna ka any amin'ny fa 24 volana septambra no mikatona izany. Dia amin'io didy fanapana ny raisiny CENI izay averinay fa ho avoaka ny filakevitry ny gouvernemanta dia miemitra hatramin'ny fa 24 ny volana septambra. Ho antsika izay tsy naharaka ity toedraraha ity omaly toy izao ny fidiran'ny ministeran'ny toe-karena antsehatra amin'ity raharaha tsy fanomezana antota taratasy any Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ndao ary. Ko satria izy olon-dehibe no manao solisy manometoka dia nametraka an'izay fatokisana tamin'izay ihany koa ny sapan-draraha rehetra tamin'ny fotoana io zany ka nanome azy ny certificat fiscal tamin'ny présidentielle. Eto dia manamafy fa tsy misy deal nataonay tamin'ny DGI zany
fa izy moa TGI no anaovana deal ary raha misy ny taratasy avy any amin'ny TGI dia avoa izay taratasy zay. Mbola mitohy hatrany ny fanakatsakanana ny firotsako fidina Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha ho candidat ben'ny tanànany Antananarivo. Tsy nijanona tamin'ny tsy fanomezana ny tota taratasy 211 bis ny fitonam-panjakana fa nampiasa ministry ny toe-karena izy ireo mba hanamafisana ny tetika politika maloto mba hamotehana ny firotsako fidina Andriamatoa Marc Ravalomanana. Arak'izany rehetra izany tsy nitazam-potsiny ny vovonana firaisan-kina fa tsy maintsy nandray fitenenana ny resaka tamin'ny mpanao gazety. Nivoaka tamin'ny fahanginana ny solombavambahoaka Rina Andriamasinoro nanome valin-kafatra mivantana tamin'ny ministry ny toe-karena Ramatoa Asimbelo Rabarny Rinarson. Nivoaka tamin'ny fahanginana ihany koa solombavambahoaka Cité ny Randrena Soloniaiko, Maître Hanitra Razafy Manantsoa sy ny maro hafa. Tsy nitazam-potsiny ihany koa ny CENI fa tsy maintsy nandray fitenenana ny mpampakatenin'ny CENI Andriamatoa Soava Andriamarotafika. Ndao ary tsy maintsy nandray fitenenana ny ministry ny toe-karena Ramatoa Asimbelo Rabarny Rinarson manoloana ny fangatahany CENI ny fanazavana fanampiny ny tsy hanomezana ny 211 bis any Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy piasa mpandrarahany fitantanana ny hetra ity ministra ity fa izy no solotena ny fitondram-panjakana nandray fitenenana nanome valin-kafatra ny CENI sy ireo izay mitaky an'izany fanazavana izany. Ny votoatin'ny resaka izay nataony dia zao: mandeha dia mandeha ny resaka hoe nahoana filoha Andriamatoa Marc Ravalomanana no nahazo 211 bis tamin'ny firotsako fidina filoham-pirenena no tampotampoka indray no tsy nahazo an'izany taratasy 211 bis rehefa irotsaka ho ben'ny tanàna. Fa nahoana? Toy izao navalin'ny ministra: i Andriamatoa Marc Ravalomanana dia tsy mbola nandoa etra. Raha lazaina fomba hafa dia zao: ny alohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 izy nanao sonia ny taratasy fanekena makasika ny hetra izay mbola tsy voalohany i Andriamatoa Marc Ravalomanana, ary izay zavatra izay no nankatoavina ary nazahoany taratasy 211 bis. Fa noho ny vita ny fifidianana filoham-pirenena dia mbola tsy nalohan'ny Marc Ravalomanana ihany zany zavatra efa noekeny zany. Efa nandefa taratasy fampatsiahivana ny fitondram-panjakana araka ny nambaran'ity ministra ity fa mbola tsy nisy valiny nafapo. Ankehitriny mikatso ny fanomezana taratasy 211 bis azy noho izay fifanarahana mbola tsy notanterahana zay. Arak'izany tsy nomena ny taratasy fandoavan-ketra ifiloha teo aloha Marc Ravalomanana noho ny tsy fandoavany hetra ho ity ministry ny toe-karena Ramatoa Asimbelo Rabarny Rinarson raha ny resaka tamin'ny mpanao gazety izy Antoine. Ko satria izy olon-dehibe no manao sonisy manome toky dia nametraka an'izay fatokisana tamin'izay ihany koa ny sampandrarahany hetra tamin'ny fotoana io zany ka nanome azy ny certificat fiscal tamin'ny présidentielle. Tamin'ny fahavalo volana aogositra lasa teo zany hoe alohan'izay resaka communal zay dia efa nandefa taratasy tany amin'ny sampandrarahany hetra mampatsiahy ny fisiana taratasy napetrany sy ny soniaviny ary fampatsiahivana narahana titre de perception ny isa anakenina izay efa nahazo ny antsoina hoe force exécutoire moa zany mba hanatanterahany an'ilay teny sy tokony meny. Ankoatr'izay dia ilaina ihany koa ny mamerineto ny voalaza ny didim-panjakana décret 2024-1796 makasika an'ireo atota taratasy ilaina rehefa ilatsaka ho vidina amin'ny communal io. Mazava no sady mivantana ny valin-kafatry ny député Rina Andriamasinoro mandainga ministry ny toe-karena Asimbelo Rabarny Rinarson. Lainga ny filazana fa nanao fifanarahana i Andriamatoa Marc Ravalomanana makasika ny hetra tsy voalohany. Lainga ihany koa ny filazana fa nanao sonia zany fifanarahana zany Andriamatoa Marc Ravalomanana ho ity solombavambahoaka ity. Raha ny amin'ny manokana dia tsotra, raha tena nisy zay fifanarahana zay dia avoay ny porofo. Zay fotsiny dia ampy. Mandatera ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana i Rina Andriamasinoro tamin'izany fotoana izany ary afaka manam-porofo fa tsy nanao zay fifanarahana zay izahay ho izy manitsy any antoko Tima sy Andriamatoa Marc Ravalomanana.
toy izao ny afatra mivantana ho an'ity ministra ity. Teknisianina ianareo, aoka mba tsy anaiky atao fitaovana politika entina amotika ny mpanao politika. Teknisianina ianareo, nametrahany vahoaka malagasy fitokisana ampandesy ampandroso ny raram-panjakana. Aoka tsy anaiky atao fitaovana amita bahoaka andainga amin'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy. Mbola no amafisy ny faratena nisy zay taratasy fifanarana zay dia avoay izany taratasy zany hoy Rina Andriamasinoro. Eto dia manamafy fa tsy misy deal nataonay tamin'ny TGI zany. Fa izy moa TGI no anaovanay deal. Ary raha misy ny taratasy avy any amin'ny TGI dia avoay izay taratasy zay. Fa za no mandataire tamin'ireny fotoan'ireny fantatro tsara ny zavatra natao. Ary azadino azam-bakaina ny vahoaka ary azavitahana amin'ny information diso. Nareo rehefa teknisianina mijanononareo teknisianina fa aza manao fitaovana politika nareo satria lasa manimba ny sain'ny olona. Ny resaka hetra déclaratif ny hetra. Ny olona anankiray manao déclaration ny hetra tokony ho alohany. Raha ohatra ka tsy nanao déclaration izy dia afaka anaovana ny fahefana mikasika ny hetra, afaka manao contrôle dia manao taxation d'office aminy. Fa ny olona rehefa avy anaovanao an'izay taxation d'office zay mbola afaka mitondra ny proof rehetra izy hoe tsy marina ty zavatra ataonao ty, tsy izay zavatra voakan'ny TGI akory dia didy ary zavatra tsy maintsy ho tanterahana. Commission ary ny ataony ao manao tolo-kevitra ny fitsarana ny mamoaka azy ka tsy hoe ny TGI akory ny tompon'ny teny farany dia amoaka an'izay zavatra hosoratany ao dia tsy azo ivalozana ny avoakan'ny TGI. Raha misy zany taratasy zany tsy maintsy misy tohany zany hoe anaiky andohan'ity ohatra fa tsy maintsy miapure ny procédure rehetrarehetra anamarinako hoe tena tokony andohany io dia izay tsara azavaina tsara mivahoaka zay fa tsy ny hoe misy taratasy misoniavana na misy an'izao dia hoe mivadika hoe deal tya dia zay nazahoana an'ilay taratasy fa azavao tsara mivahoaka. Ankoatr'izay nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa sy novavim-bahoaka Anitra Razafy Manantsoa manoloana ny fanakatsakanana ny firotsako-fidiana Andriamatoa Filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Mazava zao fihetsika ny fotoanam-panjakana zao fa famotehana ny Andriamatoa Filoha teo aloha Marika Ravalomanana ho ben'ny tanàn'ny Antananarivo izao rehetra izao. Raha ny resaka etra no resahana dia tsy misy zany ary efa voalohan'ny Filoha teo aloha Marika Ravalomanana ny etra tokony alohany. Profon'izany ny firotsako-fidiny tamin'ny 2024 lasa teo ary manana taratasy mazava tsara izay nosoniavy ny tompony andraikitra fitantanana ny etra izy ary no ankatoaviny seny ny firotsako-fidiny. Ankehitriny no voizina indray ity resaka ity nolazaina fa mbola tsy nandohany etra izay mbola tsy nalohany i Andriamatoa Marika Ravalomanana. Diso zany resaka izany. Ny tena marina dia zao Andriamatoa Filoha teo aloha Marika Ravalomanana no manana vola amin'ny fitoram-panjakana. Tsy mbola nalohan'ny fitoram-panjakana ny onitra tokony alohan'izy ireo amin'ny Andriamatoa Marika Ravalomanana izay potika fananana tamin'ny taona 2024 mandraka aty androany. Arak'izany tokony Filoha teo aloha Marika Ravalomanana no mitaky vola amin'ny fitoram-panjakana fa tsy ny fitoram-panjakana satria ny an'ny Filoha teo aloha Marika Ravalomanana dia efa mazava fa efa nandoa etra izy. Fa raha ohatra ka iditra mipitsopitso resaka teknika tsika makasika ny tsy mara-dalàna ny etra zay takina amin'ny président Ravalomanana hoe ananatrosa izy dia président Ravalomanana manatrosa be lavitra noho ny fanjakana aminy 1461 milliard no trosa le nanany amin'ny fanjakana zay tsy naloatra amin'izao trosa efa nanomboka tamin'ny 2024 zany ka hatramintsika amin'ny teny zao ny takiny fanjakana dia 125 milliards d'ariary dia tsika no afaka mitsara hoe inona ny tokony atao fa tsy misy zavatra tsy vovahy eto amin'ity firenena misy ny volonté politique ny tsirairay amany olana ho an'ny sainy manokana tsy anjara no mitsara hoe manany rary na tsy manany rary ny iza fa ny anazy dia hoe ahoana ny ataterahana fifidianana mangarahara madio ekeny rehetra ary ndraisan'ny rehetra anjara dia mifara amin'ny filaminany rehetra zany hoe misy apaisement dia esprit d'inclusivité zany hoe rehetra mandray anjara fa tsy manilikilika na tamin'ny 2023 zany na amin'ny 2024 important kokoa ny fifidianana be ny filoham-pirenena raha mihoatra ny fifidianana be ny tanàna raha ny abeany sy ny avesatry ny andraikitra zay antsoroany zany olona tsirairay zany fa raha ohatra ka teknika no resahana dia valiana teknika fa raha politika dia politika no mavahan'izay olana zay.